resakao de tsy hoe faliny anohitra ihany fa de vahotrany amizany rany ao antsainy indray tsy amadika le no tiavinao ao izy ane efa nambapatrizay naona loatra ry anao no mitary any tsakazy aokare tsy mety zany aky azao le nomenao fity amitakazy anao de zay zao hoe ka oya hoe atsapiay anao de zay zao hoe ka oya hoe ny iranaratsika zao de irany njakatiana ny lohateniny aza manitsaka ny accord voalohany F majeur 7 eto amin'ny première case ok ohatran'izao ny fiteny anazy jereo tsara le diagramme misokatra le première corde amin'ny tendry E ianao de zay mahatonga anazy majeur 7 de jereo tsara ny tanaky droite ok 1 2 de rehefa avy eo G majeur hainao tsara ny feon'le gitara rehefa tapitra ny G majeur makany amin'ny A mineur ok hainao tsara misokatra ty ok de rehefa eo mbola mitendry an'le A mineur iny rehefa misokatra ok zay de rehefa eo miverina makany amin'ny F majeur 7 ndray ok de G majeur de eto misy mélodie kely iny zay de C majeur de rehefa avy eo eto faranana G majeur le so G7 no tenena anazy aloha iny ok fa le corde 1 sy 2 miara-tenena de rehefa eo ok teny an'ity D aty ty de rehefa tapitra zay de makany amin'ny toniny amizay izy de ny toniny C majeur en fait moi 1 2 1 2 ohatran'izay fiteny anazy zany ny accord tsirairay ohatra nitendry an'eo amin'ny 2 temps zany fiantso anazy par mesure beat moa fiantso anazy amin'ny teny anglisy ok C majeur jereo tsara ny tanaky droite de rehefa eo E mineur de makany amin'ny A mineur de tsy hoe faliny anohitra ihany de F majeur de le F majeur aza atao an'le bar ohatran'izao fa ataovy tany akibe no akibe tanana no mitendry ny basse ny antony satria am'izay anao mba afaka manokatra n'ity reto tanana anankiroa reto ok eo le hoe de tsy hoe faliny anohitra ihany ok de miverina C majeur ndray fa de vahotrany rehefa tapitra le C majeur
D7 ok ohatran'izao zao ny D majeur dia ty D ty tendrena atao amin'ity C ty dia zay mahatonga anazy D7 dia rehefa mitendry an'le D7 fandroana ianao afaka asianao F dièse zay tianao tsy voatery fa ohatra ny hitako hoe mety kokoa le izy zany fa deva otrane ok tsy voatery fa raha tianao dia asivany amizany G majeur dia oa ohatra mitendry C ok ino dia mbola misy mélodie ok corde 3 sokatra dia rehefa eo maka amin'ny deuxième case dia rehefa eo makany amin'ny corde 2 sokatra dia rehefa eo case 1 dia misokatra dia miverina corde 3 amin'ny deuxième case dia misokatra zany ok zay zany padeva otrane amizany dia mitendry eo amin'le prix refrain makany amin'ny 8e case ianao dia mitendry F majeur 7 ok jerevy tsara le diagramme eo le raneaoansay dia eo amin'ny 7e case E mineur 7 ok dia rehefa tapy zay tazominy ny pauziny tananao iny dia makany amin'ny 5e case dia lasa D mineur 7 ty tsy amadikaaleno tiavinao tia A mineur na A mineur 7 A mineur 7 angamba tsara kokoa antsona anazy ok bara eo amin'ny 5e case dia rehefa aveo eo amin'ny makany amin'ny première case ianao dia mitendry F majeur iny troisième corde dia misy hammer moa fiantso anazy eo amin'ny deuxième case dia rehefa eo ok dia mitendry quatrième corde ianao zay ok fa izy ane G majeur teneniny mandeha dia rehefa eo miverina F majeur anao fa izy ane dia G majeur nefa namako G majeur dia rehefa eo hatrizay C majeur hatrizay ok dia eto misy accord anaky telo iny basse G majeur fa basse fotsiny tenena dia rehefa eo C majeur dia G6 miaraka amina basse-na B ok mahatonga anazy G6 ty première corde ty skafana dia misy E zany dia zay mahatonga anazy G6 ohatra zao G majeur dia G6 ok dia miaraka amina basse-na B zay dia makany amin'ny fiverenana A mineur naona lotrarianao ok A mineur dia rehefa eo E mineur eno tsara ny feon'le gitara amizay tsy voatery miteny corde 1 2 3 ny arpeggio dia F majeur anitsakazy dia G majeur ok anitsakazy ok ao carré C majeur dia rehefa aveo E majeur tsy mety zany dia rehefa aveo A mineur aky ok eno tsara le fitendriko an'le A mineur zany misokatra aloha zay vao ok dia G majeur ajaho le nomena zany dia rehefa tapitra ny G majeur C majeur
vity dia accord vaovao eo amin'le amita case ianao eto amin'ny quatrième case ianao C dièse diminué na D bémol diminué zay tianao antsoina anazy mety daholo dia jereo tsara fandehantanako eto amin'ny quatrième case zao cinquième corde ok dia midina cinquième case dia reveo troisième case dia reveo cinquième case ok zay dia bara moa le tanana dia lasa mively troisième case dia reveo ohatran'izao fitendry azy raha mijery an'le coulisse en TV plus ianao dia hitanao tsara mipoziny tanany hoe ohatran'izao sy le feo an'liry amita case ianao dia eto misy accord anankitelo misesy D mineur ok zay dia reveo E mineur zao dia reveo F majeur V ok zay zao V ok dia reveo F majeur G majeur dia C majeur zay zay